Trano iray misy rihana telo no niarambona androany marainy tetsy Behoririka. No ny abetsany rotsakorana no fantatra fa nahatonga ny loza. Raha ny fanazavana dia fianakaviana telo no fantatra fa mipetraka ao anatin'ity trano niarambona ity, izay mitotaly 420 olona eo. 5 tamin'ireo no fantatra fa namony ainy ary misy 5 ireo avitra somatsara. Ny zavatra nitsanga zany tokony tany amin'ny 4 latsaka teo maraina io dia nisy feo mafy be ohatra ny feona varatra naneno nandritra ny ngamba raha nisy dia nisy 5 segondra naneno mafy be dia avy eo nangina tanteraka dia segondra visy taoriana iny dia nisy olona nanomboka ny antso vonjeo dia mivoaka daholo mponina rehetra teto dia nijerena mbola nisy olona ao anatin'le korotana trano ny anjera atao zany satria ny anjera ka le trano teo apita dia ny ankabiazan'ny olona namonjy tao daholo. Za moa zany mba nanana réflexe hoe niantso pompier dia noho natsona amin'ny pompier dia le natsona voalohany aloha hoe occupé dia mbola namerina ny antso fandronya dia namala zareo hoe efa andalana zay hoe sisa fa aizany misy anareo mba tsy hainao eny amin'ny toerana zay mba fantatray zay dia teo amin'ny lasantsy moa zany tsena dia lasa ny azakazaka ny tsena tany eo amin'ny resaka 3 minitra teo zay dia vita dia tonga ry zareo dia nisy ankizy vavy anankiroa mbola tratranay tamin'izay le voandrotana ny trano zany mbola niantso vonjeo dia mbola natsiary tena hoe sepitra dia sokafana fotsiny loha teo amin'ny lohany mba azahoany miaina zany dia noho tonga amin'ny pompier zany vao niakatra kelikely ny pompier dia efa lasa izy. Anisan'ireo namony ainy tamin'izany moa izy miravavy ireto. Efa tonga dia tototra tao izy mivavy fa le reniny tafavoaka ny dimianaka zany dia ny dadany sy ny mamany tafavoaka dia ny zanany latokany any amin'ny hôpitaly ny henoko zany hoe natao scanner fa ohatrany hoe fracture multiple zavatra dia ny tompotrano zany mbola tototra ao nisy teny zany teny hoe nodrodana nakany amin'ny garage avy aty amin'ny côté droite ile izy dia nodrodana nakany zareo dia mbola niteny le tompotrano hoe ato fa rehefa avy eo moa samy koropaka ny tady an'le velona taty ambony dia tsy izao zany zareo vao misikotra hoe sao dia mbola ao. Nandray andraikitra avy hatrany ny mpamonjy voana sy ireo tompon'andraikitra rehetra nanao ny fikarohany an'ireo olona izay niarambona. Somary nanansarotra nefa ny asan'izy ireo noho ny fisian'ireo beton. Tamin'izay tonga teto zany 420 nisan'ny olona tao amin'io trano io anaky 5 tao amin'ny rihana fahatelo 5 tao amin'ny rihana faharoa ary 4 tao amin'ny rihana voalohany tsy nisy olona ny rihana manina amin'ny trano amin'ireo olona ireo anaky 7 voalohany rehefa tany amin'ny hôpitaly roa rehefa avy eo mpiravavy nodesiny fahafatesana manaka tao taorian'izay nahitana ny izy mianaka natao amin'ny rihana voalohany teo no nahitana taorian'izay no lehilahy anankiray ary amin'izay be izao dia tafianakaviana natao amin'ny rihana voalohany no karohany. Ankoatra ny tetsy Behoririka dia tokantrano iray ihany koa no niarambona tetsy amin'ny lalana pasika manoloana ny fihefoloan'ny kopa izay namozana ain'olona misa 4 izay iray mitenakaviana ny iray ary zaza 3 mianadahy.